mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanameram-pahatsika ry afaka malalatra hatrety alarobia fa folon'ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny filazan'ny tsaramaso na araka ny Matio toko 7:10, Matio toko 7:10 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namaly Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe: indro zahay efa nahavoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, koa inona ary no azonay? Fa hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahitry ny zanak'olona ianareo, izay manaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenen'i Israely 12. Ary izay rehetra efa nahavoy trano na rahalahy na anapavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako dia handray zato eny ka handova fiainana mandrakizay. Ray Masino manao masinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Revako ity andinin-tsoratra masina eto ampelantarantsika ity dia dindinika ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny mpianatra. Taorian'ilay tovolahy izay niteny tamin'i Jesosy manao hoe: mpampianatro, inona no tsara ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay? Dia azo ny fiainana mandrakizay ilay tovolahy. Dia nametra-panatentra amin'i Jesosy hoe: inona no ataoko na inona no hitondrako ny fiainako mba azahoako an'izany fiainana mandrakizay izay torianao zany. De namaly Jesosy manao hoe: raha te hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao de tandremo ny didy. De ora lehilahy, inona moa zany didy zany? Ny aza mamono olona, ny aza mijangajanga, ny aza mangalatra, aza mety ho olombelona mandainga, manaja zany rainao sy ny reninao, tiavana namanao tahaka ny tenanao, dia zany rehetra zany de efa voatandroko ilay zazalahy. De teo Jesosy no niteny manao hoe: eny marina zany fa raha tianao ny ho tanteraka de mandehanaka amin'ny dion'ny fanananao dia omeo ny malahelo. Tena narakitra ny an-danitra ianao ka ary avy hanaraka. De ny antsombina ny tarehan'ilay zazalahy dia niala tsy nakeo amin'i Jesosy izy. Jesosy eto dia nanova ny fijeriny ity tovolahy ity ny amin'ny atao hoe fivavahana. Ny atao hoe fivavahana mantsy indraindray dia heverin'ny olona fa lay lafin'ny moral, hoe ny antsoina hoe mivavaka de misy norme na misy fenitra na misy tahaka ny boaty lehibe anankiray de atao ao ny olona atsofoka ao dia zay no atao hoe mpivavaka. Fa Jesosy eto de nanazava fa ny vavaka na ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia tsy hoe norme morale akory na etika manokana akory, zany rehetra zany dia zavatra atao hoe vokatra. Satria teto zao ty lehilahy ty dia sady tsy namono olona izy, tsy nijangajanga izy, tsy nangalatra izy, tsy nanao fa olombelona mandainga izy, naja ray aman-dreny izy, fa saingy zao hoy Jesosy manao hoe mbola tsy tonga amin'ny fahatanterahana ianao. Fa raha tianao no tonga fahatanterahana, zany hoe tonga amin'izay tanjona tianao hatongavana hoe ho ao amin'ilay fiainana mandrakizay, dia misy lafin-javatra hafa kokoa noho izay. Abdia ihany zany lay lafin'ny moral. Tsy hoe manamaivana ny ataontsika hoe ny lafin'ny moral isika izay tena zava-dehibe mihitsy amin'izao andro iainantsika izao, hoe indraindray dia tsisy moral intsony ny olona, tsisy etika, hitantsika eo anivon'ny fiarahamonina zany. Fa mbola lavitra noho zany ny antsoina hoe olona mandova ny fiainana mandrakizay, mbola lalina lavitra noho zany ny zavatra andrasan'ny tompo amintsika. Tsy hoe fitiavana ny tenantsika ihany mba ho voavonjy, fa tena fitiavana ny hafa koa mba ho voavonjy.
Ary dia eto le tovolahy zany de nahitsiny Jesosy tsara mihitsy manao hoe afaka manaraka ahy ianao fa andana amy tohidona fanananao rehetra, aza ataovy voalohany eo amy fiainanao Andriamanitra, ataovy voalohany eo amy fiainanao Jesoa. Dia lasa izy, tsy nanaiky izy, de hoy Petera taorianany zay teniny ty lehilahy ty zay manao hoe konoary Jesoa. Zay de nahafoy ny zavatra rehetra, nahafoy ny zavatra rehetra de nanaraka anao. Lay matoa teny hoe afekamena aorista le izy, zany hoe nataony aorista moa de fomba fitanisana matoa-teny tsotra fotsiny ohatrany hoe subjonctif na indicatif na mode conditionnel amy teny frantsay. Rehefa mampiasa an'io voambolana io ny teny grika de milaza zavatra hoe ndray mandeha, milaza zavatra ponctuel, milaza zavatra natao ndray mandeha fanapahan-kevitra, ndray maka ary mafy de mafy. Petera zany tena miteny hoe zay nge mafy taminay nanapa-kevitra hoe andao ny ataotsika hoe ny asanay, andao ny aratonay satria zay mpanarato, andao ny lakana zay fanaratonay, andao ny fivelomanay, mafy taminay nge zany Jesoa, nanaraka anao zay, nandao vady azy zahay, nandao zanaky zahay, nandao fianakaviany zahay, nanaraka anao zay, de inona zany no azonay? Fa reny zao ny olona tsy nandao izy, tsy nomeny ny fananany, reny zao dia nifizy miteny ho mpivavaka, nifizy miteny hoe nanao an'izao rehetra, nefany tsy mahafoy na inona akory, dia zay zao nahafoy ny zavatra rehetra, de ahoana zany zay, inona zany no azonay? Fanontaniana zay tena tsara fipetraka mihitsy tamy Jesoa, taorianany lay teniny lay zazalahy, dia fanontaniana koa zay mety apetrakitsika kristianina manao hoe inona moa zany no ampanantenain'ny tompo atsika io? Itsika zay mahafoy vola amy fanompoan'Andriamanitra, mahafoy fotoana, mahafoy zavatra maro isan-karazany amy fanompoan'Andriamanitra, lay teny hoe mahafoy ndresahako tamy teny Petera hoe afekamena na afiemi moa le izy, le matao teny hoe afiemi, avy teny hoe avy amy verbe afiemi, le verbe afiemi de milaza hoe nandao, ohatrany hoe koa hoe namela, ohatra Jesosy zao miteny manao hoe raha misy maka ny lambanao dia avelao azy ko ny ohatr'izao, dia iny le izy hoe afoy zany, dia tsy tena milaza fahafoizana zavatra mihitsy fa tsy hoe fahafoizana olona fotsiny na fahafoizana asa, fa tena fahafoizana, tena famelana mihitsy, tahaka ny Matthieu zay namela ny famoriam-bola, namela ny asa nanaraka an' Jesoa. Dia eto ny avako malala, inona ary no ampanantenain'i Jesoa atsika raha ohatra ka mahafoy ny zavatra rehetra tsika? Jesoa mitaky zavatra lalina de lalina, tsy lay hoe fitondratena ataotsika hoe endrikendriky ivelany fotsiny, satria mety misy olona mihevitra fa ny antsoina hoe fiainana kristianina de fitondratena ihany, de manao atsipiriany hoe tahaka nataon'ny fariseo hoe za nge fa zahay nanao fahafolo-karena, zahay nanao adidy, zahay nanao an'izao, zao avy nefa nataonay, zay manao an'izao, zay miangona isan'alahady, zay mamonjy an'izao, tahaka nataony ty zazalahy ty. De hoy Jesoa hoe tsy zava-dehibe zay, tsy adikevitra fa zava-dehibe zay, fa move tena lola arany eo amy fiainanao mihitsy Jesoa, move Andriamanitra ny tena tompony zavatra rehetra eo amy fiainanao. Fa lay tovolahy de manao eny manao ny asan'Andriamanitra, manao zay zavatra tiany atao, fa zaho misy zavatra kosa ana manokana ny fananako tsy an'Andriamanitra fa ana, ny volako tsy an'Andriamanitra fa ana, dia izay toe zavatra no natonga Petera tena zay nge tsy ohatry zany zay efa tian'Andriamanitra zay de zao nafoy daholo ny zavatra rehetra, Andriamanitra mihitsy ny voalohany eo amy fiainanay. Ary dia ho Jesoa misy valiny zany, ny valiny de izao zavatra anankiroa. Voalohany dia hiara hipetraka amy zanak'olona ianareo any amy fanjakan'Andriamanitra, ary hitsara ny firenen'Israely ianareo, hitsara hipetraka hiaraka amy zanak'olona ka hitsara ny firenen'Israely, ary ny faharoa de zao handray avy zato eny izay zavatra nafoinareo. Lavako malala hoy tsika manao hoe tena zava-dehibe ara ny fahatsapahantsika hoe Andriamanitra de manafatra antsika
hitantsika miteny Paoly io ny hoe amin'ny fotoan'andro ange nijinjahanareo raha tsy rerakely hoe fantatrareo fa tsy foana mihitsy ny fikelezanareo ainao amin'ny tompo. No zany dia zay zavatra nafoitsika ho an'Andriamanitra de tsy very. Ny fitiavantsika an'Andriamanitra ka miteraka fahafoizana, miteraka fandaozana, miteraka fampandeferana mihitsy ara ny zavatra izay mety heverintsika ho lara-pahamehana dia rendretreny dia valian'Andriamanitra avy zato eny. Mampahirantsika zany ry havako malala satria mora ange ny ataontsika hoe mora ange rehefa azo lazaina hoe mora amin'ny fiainana kristiana rehefa ao amin'ny tompo anao ange raha amin'ny tompo ianao de mbola hangalatra ihany mazava ho azy tsy hangalatra ianao satria anao amin'ny tompo tsy hangalatra reny toe-javatra reny dia ataontsika hoe mety ho vita ny fitaizana mety ho vita ny fitaizana araka ny tenin'ny ohabolana hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza mety ho vita ny fitaizana ihany zany ary mety misy olona tsy kristiana raha manana zany toetra zany manana an'ireo toetra zay nananany ty tovolahy ty tsy kristiana izy fa manaja ray aman-dreny tsy kristiana izy fa manana an'ireo toetra rehetra reo fa ny tsy ananany tsy kristiana dia ilay fitiavana an'Andriamanitra ka miteraka fahafoizana ny zavatra rehetra fahafoizana izay tsy ananany tsy kristiana lay fahafoizana amin'ny fitiavana ilay fahafoizana amin'ny hoe mamea-pitiavana manolotra pitiavana ary mametraka ny hoe zavatra rehetra zay eo amiko dia an'Andriamanitra ka azon'Andriamanitra alaina amin'ny fotoana zay tiany hakanazy raha tsy kristiana tsy manana zany toe-tsaina sy toe-panahy zany. Mahafinaritra be lay tenin'i Jesoa eo le hoe ary zay rehetra efa nahavotrano na rahalahy na nabavy na ray na reny na zanaka noho ny anarako amin'ny teny frantsay izy hoe à cause de fa tsy de tena tsy tsara dika ny teny frantsay à cause de na koa hoe noho ny anarako fa ilay teny ao dia aneken ny filazana ampiasaina amin'ny teny grika hoe aneken dia amin'ny teny frantsay ny tena madika azy hoe pour l'amour zany hoe ny tena dikan'io teny azy hoe izay rehetra nahafoy trano na rahalahy na nabavy na ray na reny na tany na zanaka noho ny fitiavana ahy na noho ny fitiavana ny anarako dia andray avy zato eny. Lay vombolona zany misy latsaka kely fa tena tiany Jesoa tena de ny hoe rehefa nahafoy zavatra noho ny fitiavana ianao fa tsy zioga tsy mahatsiary hoe nizogaina hoe za tsy maintsy manao an'ity satria matahotra tsy mahatsiary hoe voazioga ianao zany ny fanompoan'Andriamanitra zany tsy zioga fanompoan'Andriamanitra tsy zioga fa fitiavana ary rehefa ataonao amin'ny fitiavana reo rehetra eo zay no andraisana an'ilay valiny avy zato eny zany hoe zava-dehibe zany ny fitiavana ho tsika hoe mety ho ananan'ny olona rehetra mety misy olona nge mahavita an'ireo toetra hitatsika ireo tsy ny kristiana ihany nge mahafantatra ireo lalam-piarahamonina be dehibe hoe tsy manendrikendrike sy ny sisa fa zao nylay hoe tena tian'Andriamanitra ka manao hoe ny zavatra rehetra eo amiko Andriamanitra de anao ny volako ny fahasalamako ny ankohonako ny tanindrazako ny heritsaiko ny fahaizako ny fahalalako zany rehetra ny Andriamanitra de anao ary izany zavatra zany rehefa ilainao amiko de omeko anao fa lay zazalahy tery ambony de zao tsy zany izy ny zany ena taraky ny toetra kristiana zay tsara de tsara ary aporosiry atsika rehetra mihitsy fa izao move samy teninao manao hoe tompo zay rehetra eto amiko de anao ka rehefa alainao amiko ty fa ilainao de foiko ve zay natoka ny Petera amin'ny teny zay nge zay Jesoa za izao nge de zay ho Petera fona nge ny zavatra rehetra zay teo aminay mba nanana asa nge zay mba nanana fahaizana nge zay marina fa tambany vohatra zay fisaingy zao mba nanana zay mahay zahay anay zay fa fonay zany zay rehetra teo aminay de tsy nisy notonononay hoe anay fa anao ary rehefa nlainao dia menay betsaka ravako malala ny kristiana mbola mihevitra fa ny zavatra eo aminy de tsy an'Andriamanitra fa anazy ary rehefa alain'Andriamanitra aminy dia tsy mety izy tsy foiny ary zay anefa ny tian'ny tompo tenenina tamin'ny Petera mana hoe izay rehetra nataonao tamin'ny fitiavana satria tian'Andriamanitra ianao de foinao ny zavatra rehetra ao an'Andriamanitra de avy zato eny ny andraisanao azy. Ravako zava-dehibe ary ny
tiany tompo takatritsika de ny hoe tiavo Andriamanitra ary zay mahay anao zay mahatonga ny bokyny Deutéronomie rehefa mamitina lalàna ary naverin'i Jesoa io hoe inona moa le mamitina an'le didy folo hoe inona ny voalohany de zao tiavo an' Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, tiavo Andriamanitra amin'ny maha olona anao. Didy de zao fitiavana an'Andriamanitra ary rehefa tian'Andriamanitra ianao ho an'izay olona tianao rehefa misy rehefa ao anatinao ny fitiavana de foinao ho an'izay olona tianao ny zavatra rehetra zay fantatrao fa mahasoa azy de tahak'izay koa. Fa izay zavatra faharoa avako malala zay tandremana kosa nefa am'ty fanontaniam Petera ity, ny tandremana de zao ndray ny manao kajy amin'Andriamanitra. Ny eto any de voambola ny varotra mihitsy ny nampiasain'ny Petera eto, voambola ny varotra manao hoe inona no ho azonay, inona ny tombony amin'ny any Kolosiana mampiasa an'io Paoly, mampiasa ny teny hoe agorajo hoe tombony, hoe inona ny tombony ho azonay, inona no entiny zany ho anay. De mila mitandrina tsika fa indraindray mety ho manao ady varotra amin'ny tompo, mety manao kajy amin'ny tompo hoe zay na foy an'ity de inona ny tombony ho anay. Lasa ataotsika valeur marchande ny fanomporan'Andriamanitra hoe lasa miady varotra amin'Andriamanitra. Ny fanomporan'Andriamanitra tsy valeur marchande fa ny fanomporan'Andriamanitra de fahasoavana ateraky ny fitiavana an'Andriamanitra ny fanomporan'Andriamanitra fa tsy hoe takalo amin'Andriamanitra hoe miady varotra amin'Andriamanitra hoe za Andriamanitra efa nanao an'ty nanao an'ty nanao an'ty, inona kosa ny retour, inona no omenao inona mivokatra, inona tsy zay mihitsy no niavahantsika niavahan'ny testamenta taloha amin'ny testamenta vaovao, zay no nitsindriny ny fahasoavana ty amin'ny testamenta vaovao manao hoe enao matoa anao afaka manana zavatra, matoa anao afaka manompo an'Andriamanitra dia tena avy amin'Andriamanitra reny. Zany hoe Andriamanitra de manome aloha fa tsy mandray. Ny Andriamanitritsika dia tsy Andriamanitra tolorana, maika ho tolorana fa maika hanome. Andriamanitra zay tompontsika de zao tsy hoe omeo dia tompoy de omeko nareo, tsy zay ny Andriamanitra ny kristianina. Ny Andriamanitra ny kristianina de zao nanolotra ny zanany izy. Mamaky an'Andriamanitra de izy no tiantsika taloha, izy no nanome antsika taloha, izy no afaka ny tiantsika de zay tsika vao afaka ny tia azy. Andriamanitra tsy afangaro mipino mandrakariva izy io, indrindra ataotsika hoe am'ireo fiangonana zay nateraky ny taonjato faharoapolo, misy tsina fiangonana kristiana nateraky ny taonjato faharoapolo, mouvement pentecôtiste isan-karazany, dia ndraindray manome toerana indray lay fiezahan'ny olombelona ny hoe raha tsy manao an'izao anao dia tsy mahazo an'izao amin'Andriamanitra. Tsy ry havako malala, mahazo an'izao avy amin'Andriamanitra ianao satria efa ny manome Andriamanitra. Mahafinaritra be lay voambolana teny hoe manafaka ao amin'ny testamenta vaovao. Paoly matetika mampiasa ny teny hoe manafaka io. Andriamanitra manome fahafahana fa mandrakariva ny fahafahana faritantsika de zao lay fahafahana manao zavatra fotsiny, lay fahafahana amin'ny teny, zay no maritantsika ny fahafahana amin'ny demokrasia ohatra na amin'ny lafiny moral na lafiny etika tsotra, fa ny fahafahana amin'ny baiboly dia tsy lay liberté hoe anina hoe afaka manao zavatra loatra, fa lay fahafahana manatanteraka zavatra anankiray. Andriamanitra zany raha nanafaka, rehefa manafaka atsika ao am' Jesoa dia manome atsika ny fitaovana hoentina manatanteraka zay le fahafahana. Ohatra hoe ianao nantsoin'Andriamanitra ho diakona, tsy manam-potoana mihitsy ianao, fa rehefa antsoin'Andriamanitra ho diakona ianao dia omen'Andriamanitra anao ny fotoana ahafahanao manao an'ilay asan'ilay diakona, omen'Andriamanitra anao ny vola ahafahanao manao an'ilay diakona, omen'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra ahafahanao manao, zay le fahafahana. Zany hoe lay capacité, lay fahafahana manao an'lay zavatra mihitsy tsy ny tenanao ihany fa na amin'ny lafiny ara-pitaovana io na vola io na ina de omen'Andriamanitra anao. Andriamanitra zany tsy miteny hoe andeha ianao irahiko hitoro ny filazantsara de zao tsy omeko ninina ianao, fa rehefa any am-pandehanana any ianao de zao omen'Andriamanitra anao zay ilainao ahafahanao mitory ny filazantsara. Zay finoany zay,
zay natoka ny tompo ny teny manakariva mandehana am'izao herinao zao fa am'izao herinao izao no anatanterahany tompo ny fahasoavany no zany de izao ny andriamanitra tsika de andriamanitra nitahy atsika tsy hoe rehefa maniraka atsika izy de maka amitsika indray ny mahamaika azy ka de aritraina fotsiny tsika vizaky tsika ny apositsika indray ny manaraka fa matoa manaraka ny apositsika de zao andriamanitra nefa nametraka niny tao apositsika matoa tsika afaka manao adidy de satria andriamanitra efa nanome vola melohantsika fa atsika manao ny adidy matoa tsika men'andriamanitra fahasalamana afaka manompo azy de zao izy no efa nitantana nanome atsika no zany de zao ny tokony tsy ho adinoana mihitsy amin'ny fiaina kristiana de ny hoe matoa afaka manao zavatra de satria efa nandray tamin'andriamanitra am'izay fotoan'izay ny fanompona dia conséquence na vokatra nateraka ilay fandraisina n'ilay fahasoavana zay mahatonga ny hoe tsy azo ekena mihitsy ny fieritreretana ny fanompona ho valeur marchande misy valeur be deaibe moa misy valeur morale isan-karazany dia le hoe manao hoe zavatra atakalo amin'andriamanitra hoe za andriamanitra raha tsy mahazo an'izao a tsy hanompo anao za andriamanitra raha tsy mahazo an'izao a tsy hanaradianao tsy azo atao zany natrehan'andriamanitra fa matoky fotsiny hoe zay zavatra sain'andriamanitra ataonao de ataovy fa amin'ny fotoana anekenao anaovan'iny de zao omen'andriamanitra ny fahafahana zay rehetra hoentinao manatanteraka azy fa raha vo nikajanao ny lasa aloha hoe za ahoana moa zany avitako an'io za ve sady zao za ve sady zao raha vo zay nao an-tsaina de zao lasa valeur marchande izy fa izao matoky ny fahasoavan'ny tompo matoky ny fahasoavan'ny tompo hoe za tompo rehefa resy lahatra fa anao an'ity asa fanompony ity am'ty taona 4 ty ataoko ty andriamanitra mety tsisy vola ataoko mety tsy manam-potoana fa ataoko amin'ny finoana sy ataoko amin'ny fitiavany ty de omen'andriamanitra anao ny fahafahana manao zany ny tompony ampahanao ravako malala eo mpamaky vakina ny taona ary ananao fifaliana amin'ny fanompona andrakofa ny tompony fahasoavany fiainanao anomponao azy amin'ny fitiavana ivavaksika tompo misaotra anao zay fa ianao de andriamanitra tianay ary nitahaky fitiavana aminay tahaka ny tiavanao anay de manafatra anay ianao fa ianao de andriamanitra tompona amin'ny fitiavana andriamanitra tompona amin'ny fanoloran-teny ary andriamanitra tompona ao anatin'ny faharesen-dahatra mivavaka azy zay tompo am'izao taona vaovao zao ataovy tianao mba hanana fo mahafoy mba hanana fo tsy manao kajina inona aminao andriamanitra fa manaiky izay rehetra tianao ampanaovina mankatoa izay zavatra tianao tanterahina ary manaraka izay lalana tianao izorana vaovao ny taona tompo de ny fitiavana anao no tianao ho vatsy hoentinay mamakivaky zao taona vaovao zao ny fitiavana anao zay manjary fahasoavana eo amin'ny fiainanay ny fitiavana anao zay manjary asa sy fanoloran-tena de mampahirezanay tompo mba ho zanaka manoanao mandrakariva ho azonao ianteherana ho azonao anakinana asa ka tsy hitsoka na hiemotra na angatsika ao anatin'ny fanompona am'ty taona ity satria tsy andriamanitra pitaky ianao fa andriamanitra mpanome ary de tianao koa zahay atoky ny fitiavanao dia manamasina ny mandrakariva amin'ny asa iampanaovanao anay ary omeo anay ny fiadanam-potsy ireo ny tokantrano tsirairay Jesoa amin'ny fanomponanao ataovy maharitra mibanjina lay loka ny fanjakanao ataovy maharitra mibanjina ny fiainana mandrakizay zay hovatanina ka mahazoto amin'ny fanompona amin'ny anaranao Jesoa amen.